Mitaraina ny tany dia mpeniny Simon Menjanahary. Tsara fetra va re io mijanona amin'ny tomobily io, fa manao inona tiako ary izy. Tena izy mihitsy io e. Ary mba hiako ary olona magnatona azy ireo. Tsara zalahy mpangady vato malaky tapy va re reo e. Fa manao vato koa ve zany rafetra? Ohatra ny tsamapino a. Hatramin'izay nahafantarako azy tao tsavo niresaka mitsiasitra vato mihitsy izy. Fa inona re ro ataony ety e? Tena tsanapoziko indray ty. De hanakory zany re mifanenana aminy a. Inona moa nefa rolagna? Aleo de ho anontaniako eny mihitsy io soferan'io, ahafantarako ny dian'ny zalahy ety. Salama velary zandry. Ngara maro lahy. Manahoana ianao? Inona ny vaovao? De zaho mahita anareo aty zao e. Fa manao inona ty anareo? Hitanao ihany fitiavan'ny Ngara inan'ireo tantsaha sy mavolamba ireo. Izany ve ho afinonanao indray? Ka izay mihitsy andro tsahazoko. Tohotra miara-mivory amin'ireo tantsaha sy mpangady vato reo izy. Diso ianao raha maro lahy. Tsy mpangady vato mihitsy reny. Fa taiza ianao ary oviana no nahita nahafantatra fa manao vato izy. Ka izany aneho aho tena tsahazoko. Izao aloha izy raha maro lahy. Mitondra teknisianina nampy an'ireo tantsaha ireo izy fa be loatra ny fitaran'izy ireo mahakasika ny tsy fampinizezika sy ny ady tany. Ka teknisianina inona re? Mba fantatrao moa ry Ngara maro fa lasa miteraka olana vaovao an'ireo tantsaha mihitsy anie ny fomba fiasa e. Zany hoe ny fomba fiasa tsy mitovy eo amin'ity atao hoe bifa ity. Ary eo ihany koa ny domaine. Le hoanina birao ifotony ho an'ny fanagnatany ve ry tinjaho resahana? Tena izay mihitsy ka. Fa tsa servisy raika ihany ve reo? Tena izy mihitsy. Nefa jeronao fa misy olona efa nahazo titra tamin'ny bifa io. Nefa koa dia misy olona hafa mahazo titra avy amin'ny domaine indray. Ary dia milaza fa aza indray io tany io. Izany ve dia mba mety ry Ngara maro a? Tena tsarariny aloha zany tsoa. Dia inona zany ro ataony aty mikiasika an'izany? Dia manatan'ireo olona ireo izy amin'ny fomba zonjanoy tany. Koa mba afaka mihaonana aminy ve azy zany se? Fa maninona moa ianao no tsy afaka hihaona aminy? Andraso fa olazaiko izy rehefa mirava. Sa mbola maika ianao? Tena tsy maika aho koa. Sady vao miandry an'ny zalahy mpangady vato reo koa. Hanome karama zany a. Aya koa moa lesy ridoda dia ho hanome karama fa hagnatitra vato ho an'ny zalahy fotsiny no diako aty. Hitako mety kosa ny aferanareo amin'ity malaky ity. Elahy koa lesy dia ohatra dia manakory iny. Mba manao izay mahavelogna lesy a. Hitan'ny lahy ihany raha ny aho nindrana vola tamin'ny lehibe ny lahy rainy. Fa hono ary Ngara maro. Rentiko ve zany dia andoavanao zanabory? Sarotra aloha lesy ridoda ny mandainga fa tena fagnapiana ro ataony a. Na misy zanabola rainy laky dia ariary azy a. Zany ve? Toko dia izay re ridoda ary mahasamy hafa azy amin'ny olona hafa. Ny an'ny zalahy laky dia vola ray hetsy aza dia efa sena zagnany. Zany tokoa e. Fa izao iny izy efa nirava. Tsy aleonao ve avy dia misakamy raha misy ilanao azy? Koa re mety amin'jahy avelao ary anay resaka. Aleo resaka manokana sa manakory? Tsy manino zany tompoko. Mba tsambaratelo kosa neny anareo. Fa ay ve tianao ry Ngara maro a? Ie. Ay, manahoana aloha ianao e? Salama tsara fa gnao ry manao akory? Izao hitanao mbola salama tsara zao. Saingy tsy avelany didy amin'ny mpiara-monina dia izao hitanao aty izao e. Tena marina tokoa efa nolazain'ny doda tagnamiko izay. Karaha ny nambarany teo dia mba tena aminao no izy tompoko. Ay. Aleo ary loha avelako resaka nareo nanaka fa andeha kely a. Ity ary ny vola dia avy hatrany dia misakafo any se. Dia mba tsy tara loatra tsika fiverenana. Misaotra ary tompoko.
Ka ahoana ry Njaramaro manahoana aloha ny asa? Efa hijanona indray izy zao fa efa miditra ny fahavaratrako. Fa mety kosa aloha ny aferanareo teo Angaha hita rery Njarafetra fa mifampisingoloka koa ny zalahy indraika. Fampitsinjoloka? Eny, Tsy mahasatamiko zany. io famikapingana io dia mifampitory rehefa tsy mahazo ny sasany. Zany ane ry Njaramaro no tena mahabotsy aty Besileo aty Maninona no fampiatsara vela tsisy mpamikapingana lavitra zao? Oviana vao mba hanana ny tena firesaka iny tsika? Tena marina reny ianao Njarafetra. Tenenina foana hoe mahay ny Besileo hoe Eny, mampianajana ke nefa tsy hitako. Tsy miady nefa ny akelika ihany. Zany ane zao no ahitanao amandeha makaty iny. eny tokoa. Ahoana moa ry Njaramaro no ampitombona ny hoe misy olona efa namoandreo fananantany an'ireny karatany ireny efa misoratra aminy ny tany. Avy eo anefa misy olon-kafa indray milaza ohatr'le tany. Sa efa ampilazan'le olona magnana karatany io ve zany fa azy io tany nazahoany karatany io vao misy an'izany koa? Ka izany mihitsy ane ry Njaramaro misy olona indray avy eny amin'ny mitondra titra vaovao. Milaza avy any amin'ny domaine any milaza fa azy indray ny tany. Dia manakory zany. Ka inona moa ry Njaramaro no azoko atao eo? Za tsy olom-boafity fa olona ohatran'ny olona rehetra fanao asa soa fotsiny. Dia efa nalefako ndresaka tamin'ny deputetsika aloha le olona. Mino aho fa tsy maintsy mba hijerany kosa izy Zola. Sady dia mampitaraina ny olona ety an-tanana ety mihitsy any rery Njarafetra ny fiasan'ity domaine ity. Tena marina zany ary tena tsy vitsy ny olona no mitaraina. Raha mbola zao foana no mitony Njaramaro dia resa be fotsiny ty fitsintsokana ny madinika ity. Ko valala be mandry ihany reo tantsaha sy mahavandy reo. Fa lasa lavitra be resatsika fa inona ny tena hitadiavanao fiainana amiko? Miala tsiny tokoa aloha re magnararoatra ny fahitako anao Njarafetra. Tsy maninona ka? Aisa re Njarafetra re vao mba azonao ampiana kely le volana laiko taminao iny. Tena misy kely vao mba sampy ihany. Fa ohatrina no eritreretinao hanampiana azy? Raha hitapitisa re misy tsy maninona fa avy dia omeko anao ny vary amin'ny tanimbaritrao sasany re vao vita ny orkesa. Zao ry Njaramaro tsy dia fombako loatra zany. Tena tsy hanao an'izany aminao sy ireo mpiarabelona amiko mihitsy rehefa matoko ny tenanao ianao fa averinao amin'ny fotoanany fanarahantsika fotsiny vola dia omeko anao. Mahatokisa anao Rafetra fa tena voaveriko ny volanao. Ka oviana no ilainao azy? Sepitsy maraina re mba mety aminao moa aisa? Ary tsy maninona ka. Tonga vary any an-trano dia asiako miaraka aminao tonta maka volena amin'ny caisse d'épargne. Eny ary re tompoko. Dia vao mamerina ny fisaorana anao aho amin'izao ataonao agnamiko zao. Tsy misy tokony isaorana zany. Iza mifanavitra sy famelona raha tsika samitsika. Izay ary fa dia miandry anao ara-pitsy maraina dia aza talaiko fa mbola misy dia aleko mantsy ho any Antsirabe any Eny ary re tompoko dia tonga vasoa anareo mianaka. Eny ary dia veloma ianao ry Njaramaro. Yo. Fa hono ato vely? Ahoana Razoky? Nakaizy mama? Ao an-dakozia ao izy. Manao inona? Toa manao kafe ho anao izy zaiko. Fa maninona izy no asainao manao an'izany? Mba hareraka ne izy iny ry velo Ka tao ihany ne ary raha fa nasainy andeha hisambotra voangory Mandehana ary ery an-jaridaina ery daholo ny ankizy. Dia ataovy betsaka sitranay mba misy ataontsika laoka. Ka izany mihitsy ka. Izay ary fa lasa vetivety Aza mijanona hariva be any Eny re Razoky rehefa tia daholo ka ny ankizy betsaka tokoa ny voangory Ody ry mama. Mandrosoa ianao anaka. Zay ve ianao vao tonga? Tena reraka ary mama. Lavo izay dia nalehako izay Mipetrahary aloha sotro kafe. Tiany kafenao? Misaotra ry mama. Iny re anaka. Koa nakory ny dianao tany? Tena tsy misy matoky ny olona ry mama. Verina fa mahantra ny olona. Tsy misy afaka anao fandrobary amintsika mihitsy ny olona. Nandeha Razoany ve? Nandeha tao aminy dia laza izy fa efa betsaka hono ny olona nanao fandrobary tao amin'ny zareo. Teny amin'ny Ringaralay dia laza izy fa betsaka hono tsy voaverina ny variny tamin'ny fambolena teo.
teny amin'drineny fara dia sarotra be hono izany. Mba nialanenina teny amin'ny dadany tolotra namako fa tsy mbola manam-bola hono izy. Dia izaho any verimaina izao. Efa napoiziko any anie izao anaka. Nefa ianao moa tsy nanaiky fa hoe aleo amidy ny masinina. Ka inona indray ny fidiram-bolantsika raha amidy io mama? Io masinina fanjairana io anie sisa mba fidiram-bolantsika telo mianaka e. Ka hitanao ary izao ny olana, tsy misy matoky antsika intsony nge ny olona. Ny fotoany te mandroso ihany, nikeza efa anotrainy ampitorany raha teo. Roviana ihany nga tsika vao mba ho afaka amin'izao fahoriana izao ry mama. Aza kivy anaka fa mbola izy ny masoandro miposaka ao antsika. Ka inona ny laoka andrahoanao ry mama? Ravim-bomanga no ao. Ary misy vary io andrahoantsika ve? Ie, nisy olona nanatitra vidin-jaitra teo dia mba nividy vary 4 kapoaka. Mba atao vary maina ry mama androany fa tena nona mihitsy ny anie zazany. Ka sao tsy ho ampy andrahoantsika pitondray nge? Ao fa tsy maintsy mahita raha pisoka. Mandeha anary aloha tsy ianao ny sandronao fa andro vary a. Eny ary, lasa vetivety a. Nahazo ianao ry velo? Ie, nahazo betsabetsaka ihany a. Fangano lozany lary ireo ma. Ka ianao hariva loatra tsinonako. Mandeha ana ry tero aingana aloha iny voangoriny dia mitondra coopérative dia anantsika menaka ny endasana azy. Malaky sao midiny mangazay a. Ao fa tsy ela e, sady mba hividiana ny zokomofo Ka malaky e. Vary maina ny varintsika ary mama. Naona hono ny zokonao dia nasainy natao vary maina. Dia nataony mama 4 kapoaka izany io. Roso tapany rery velo a. Ka tsy misy hohanintsika raha-pitsorivo indray ne izany e. Mandeha ana aloha ndria atsoy ny zokondriana mba rehefa mitaraina anao nge izy a. Ieny ary. Malakilaky ndria. Ravo a. Ravo. Ho avy e. Akandao amin'izay hono inambaro izy mama. Samba indray vao mba ninana vary maina sika Ravo. Efa tena mahatsiaro malemy tsinay mihitsy ny azany ry izy mianaka e. Aiza ve ny maraina dia ranom-bary ny sotroina alohany andeha hianatra. Ny atoandro vary sosoa tapakapoaka. Ny hariva manga azo na bokatsaka arahana ranom-bary sosoa. Za mora zoko dia efa tsy mba miteny tsony. Indraindray izany rehefa manao fanatanjahantena izay ny ampianarana dia mahatsiaro fanony izany mihitsy a. Azo tao milatsaka ho any ranomasony mama. Fa maninona? Ka ahoana kosa moro velo ny tsy ampirotsaka ny ranomasony amin'izany. Sika mianadahy izany ny samy mitaraina daholo fa mijaly. Ka tsy fahadisoany mama anie izany e. Fa ny fiainana ny manao tsindry vozona antsika. Oka moa izay ry mama. Matokisy mama fa andray andro any rehefa tafita amin'ny fianarana dia mbola ampy adaniko mama. Tsy ianao rery ny mieritreritra an'izany raha izany dia na izahako azy. Eny misaotra ro anaka. Intsony no azony mama tao afa-tsy izay tafitanareo menadany sisa no atrehana. Ano amin'izay ary ny vary ry mama. Aza malahelo ianao fa zakatsika foana izay fijaliana amin'seho. Ano aingana ny vary dia avy eo tsika hivavaka sady hirahira aloha alohan'ny atoy. Dia noraisin'ny Ravizoko tokoa ny gitarany rehefa avy ny sakafo hariva izay telo mianaka. Izy mipetraka amin'ny ankalankely somary eo amorom-patana, miankina amin'ilay hazo talatalana fanamainana kitay. Izaho eo akaikiny sady mandroso kitay eo am-patana no miankina aminy. I mama kosa eo amin'ny ilany sady manasa vilia moramora no miara-mihira aminay mianadahy. Tendreny Ravo ny gitara. Miara-mizy izay mianadahy. Mama manaraka moramora to
Zary fifaliana ho anay telo mianaka ny hariva toy izao eo amorom-patana. Ahafahanay manandra-peo amin'ny-Janahary iterana ny soa vitany taminay, na dia mahatsiaro mijaly toy izao azy zahay. Rehefa vita ny vavaka hariva fanaonay dia asaiko tendreny ravo izay hira iarahanay mianadahy dia mikalokalo zahay. Ary toa adiny ny ketoky ny jaly sy ny hirifiriny tifisiana rehefa mitambatra ny feo aminay mianadahy ka mamoaka feo manga sy ny karantsana toa mandroaka ny aloky ny fijaliana ao an-tokantranonay telo mianaka. Misy fotoana dia manginy mama. Tazako izy mamafa mora molotra akanjo ny ranomasony. Mahalahelo anay mianadahy izy. Saingy tsy hitan'izay atao satria mbola tsy ary elatra sy mbola tsy mahazaka teny izahay. Izy anefa efa hita ho koka ny fahantrana ary mangozozo ny tsifosiana noho ny famelomana anay mianadahy. Valim-babena tsy maintsy ataonay sy ravo aminy izao hirahira isan-kariva ataonay izao, satria sintra ny mba mahafaka ny ampahapahorian'ny zazakainy. Ny hira tokoa ny mantsy manala ny taintaina sy ny ororo ny taotry ny fahantrana. Fa lasa iza vao maraina ary mama. Vao amin'ny inona nefa izao? Inona nga izao no mba nataony atao anaty vilany ato? Andraso hoe ho jereko. Nahandrahoany mamy izany ilay ambom-bary tato. Dia iny indray no andrahoana amin'ny atoandro. Manahoany velo? Manahoany ravo? Fanakaizy mama? Zaho aza mba gagako. Fa ao aloha isakafo fa tia varin'lahy. Tena ny fo maraina mihitsy nene mamy izany. Jereo efa nahavita endim-parako koa izy. Fa lasa izy ary. Mety lasa nijery vola anaovantsika tao rangamby izy ny ravo. Fa angamba moa tsy nahita ravo maly. Tsy misy olona mety manomera izany. Nefa ataoko atakalo vary amin'ny fararano. Ka fandro-bary ane izany ilazaiko aminao izany. Fa tsy misy manome ho an'ny olona. Nefa mora zoko tsy hoe amin'ny zoma sika ny tokony ampangetsa. Fa avy dia miomana ry aloha anao hitondra ny paraka anaty gigozy io. Mivarotra azy amin'ireo mpitondra mpiteraka sy mpitondra marary eny amin'ny hopitaly toy ny mahazatra. Fa za kosa andeha teto trano haka ny aniko sotsika. Iara aloha ny kafenao rehefa mirava dia mety tsy avy dia mody Fa ho aiza indray ianao? Ka mbola haka tay miaraka amin'ny ankizy ery ambony atsinanana ako. Atao hoe misy fikambanana izany ho nivory eto amintsika dia mila kitay andrahoana ry zareo. Dia hiaraka amin'ireo ankizy namako mba hangazaka kitay. 700 ny mantsy ny vidianandry zareo ny ray entanako. Ka tsy ho reraka ve ianao ry velo nefa jereo ny sakafontsika zara raha misy. Nalahelo amin'ny mama loatra ary ravo sady tsy reraka izany aka. Samy maka folo entana izahay. Efa kely anie sisy mba misy 3,000 anampy antsika izay. Ity ary misy ariary zato hividianana mofo efa mirava. Dia aza dia mamono tena loatra moa Misaotra betsaka Razoky. Dia ataoko ao ambany ondan'ny mama ny vola vidin'ny paraka rehefa tavaverina Eny ary dia tandremy so mandiso famerim-bola. Eny ary lasa io manary dia tonga dia alindeha ary eo. Fa kaizy mama ny keo maraina ny tsikanay. Nandeha nijery vola tany amin'ny dadatonareo Dadatora maro lavy. Olona manjaitra toto vaky iny very mama no hitadiavana vola. Tsy dia nisy azy izay ny entona hitanao nitady vola tany. Dia efa fantatro ny ataony fa tsy nieritreritra n'izany fa izay azahoantsika vola hampagnosena sy hampanaovana ny oriketsa amin'ny zomany mahamaika. Dia nanakory ary ny dianao tany nahazo ve? Nanome 10 aligny iray izy dia nanome vary ray vata koa. Dia ampy ve izany ry mama? Ka tsy nanome mihoatran'izay koa n'izy. Eny zara ary izy mba nanomeko. Dia nanahoana izany ny fanarahanareo amin'ny fomba hamerenana ny volan-dry zareo? Averiny amin'ny vary 7 vata. Gravy be izany ry mama. Tsy mba nijery ny mahairai-tampoanareo mianadahy mihitsy ve izany dadato? Aoka izany ho any
Fa nakaizy velo, mbola tsy tonga. Efa niteny tamiko izy fa mbola lasa nakakitay izany hono zareo fa misy fikambanan'izany ivory eto amintsika dia nakakitay ihany izy. Marina tokoa izany. Zanaka Masiny Maria manko anao saika be eto amintsika dia niteny tamiko hoe sady mba handro eny no ampitady kitay. Ka tsy noana izany izy ihany? Nisy ariary zato zay taty amiko dia nomeko azy. Mandeha ana aloha ianao mamily lafo anankiray fa andro varintsika avy eo. Fa inona io andrahoany mamy io? Mba nividina tasakiny fefany re fa dia tena efa mampalaila loatra ianareo manadà. Ka tsy ho ampy eo indray ny vola naovana ny taoraha. Mandeha ana aloha reto ny afo dia andrahoany vary fa taraika eny dia atao viraika sy tapany dia mba atao vary maina. Aleo ry mama atao vary sosoa dia amin'izay mba betsabetsaka ka. Mandeha ana ry moa fa noana angeza izandrinao izay raha miverina avy any. Fa mama iny loha aizy e. Vao iakatra ery ambony ery vetivety. Velo Ahoana? Tsy mianatra monareo androany hariva? Mirava mitelo izay fa manao malagasy fotsiny. Fa ahoana kay? Saika hoentiko hiaraka amiko eny an-tanimbary ndry. Raha andrasan'ny lamorava dia andeko. Ao ary fa andrasako. Fanao inoneny nefa sika? Hijeriny rano fa ampanao rano isika amin'ny zoma e. Ay tokoa moa. Andraso fa hoeny sady hitondra anana sika e. Miandrendry eny an-trano aho izany Zay izany e. Tandre moary sao dia lozany lahy fa tsy etenena koa lahy riva raha vao lozany lahy. Ary aza be lalao eny an-dalana moa rehefa mirava e. Eno Zay fa lasa aloha fa efa miandry anao ny namako. Tena mbola maina be ane rafy izany tanimbary-tsika izany. Ka izany anie no andehanantsika ety e. Dia ahoana no ansotsika izao nefa androany efa laroby. Manomboka androany rivotsika mampiditra rano dia rapitsy dia feno io. Ka ny olona rehetra io samy mampiditra rano daholo dia aharaka ve ny rano? Zareo fa samy efa mambomboatra ny tahalaka daholo zareo. Ny antsika mba eto am-bavarano dia mba mora pidiriny. Karidada tokoa aza ohatran'ny koa hoe ampanosy amin'ny zoma ioko. Efa niresaka tany amin'ny zareo ny mama. Zareo anie nanome vola sy vary ampanaovantsika taoraha e. Dia mibikiny izany amin'lahy sa nomeny antsika fotsiny? Raha tsinona koa hanome antsika fotsiny izy averina amin'ny alalan'ny fandro-bary. Dia mety hoe firy vato izany izao ny hamerena antsika an'izany? Fito vata hono zandry Dia mba tsy misaina mihitsy ty dadatotsika ity ravo na dia zandriny iray tampo amin'izao aza ve mama dia ataony toy ny olona rehetra ihany. Inona moa no irara iny an'izany? Vola sy arena ihany no ao andohany. Tena tsy mamely mihitsy ka. Nento izany moa rehefa mba mahita anao ety an-tanimbary ety dia ohatry ny hoe azo rery ny vavarano sy ny tanimbary rehetra. Mahatahotra azy ny olona satria sady mahasamy tena izy ny manan-katao. Iny ary ny endry mahita tsika senao izao izy avy eny aminy eny dia iny fa manatony ety. Izaho aloha dia tsy resaka aminy fa mandeha any ravo raha hoeny. Tsy mety izany. Ndaontsika anatony eny fa nenitoantsika anie io e. Zaho tsy hoeniko. Mandeha any ianao raha hoeny. Mody angazanany etsy ambody akondro etsy izay fa lasa ravoka. Tena mbola zaza mariny ty velo ty. Fa maninona ianao tonga tolakandro ety an-tanimbary? Ary angaty mianatra? Manao ny nento. Salama. Ary aza tatahana toy izao moa ny vavarano fa midina ny daholo ny rano. Tsy manataka azy any ary nento fa manadio ny vavarano makato amin'ny tanimbarina fotsiny. Ka efa hita izao fa manataka ianao ravoka eo ny mody mandangy eo. Sady aleo aloha ny rano midina makany aminay fanareo amin'ny zoma vao ampagnosy. Ka efa mba tokony hisy miditra tsikelikely kosa ny nenay nentoy. Sao tsy mahafeno azy eo indray izay amin'ny zomako.
nefa ny anareo efa mba manomboka feno sady efa vitaketsany anankiray. Tsy mbola azo amin'iseny io Ravo a. Raha pitsinareo mampiditra. Eto ty aloha tiangady ty anaovako azy. Dia ireo nenitoa nefa very fotsiny ny rano e. Mandehana amin'izay aloha ianao moto fa raha mpito vao anjaranareo. Sady moa ampiarovanareo tao Ravo iny vola nomenanareo iny. Tsy azoko ny tiana ho anontaniana ary nenitoa. Inona ny vitan'izay vola 5,000 Ravo a? Heritra anankiray fotsiny anie ny vitan'iny e. Nefa ny karaman'ny mpanetsa mbola eo, ny mpisiontany. Misaoran'Andriamanitra ihany aloha nareo Ravo fa mba nanome volanareo ny dadatoanareo a. Raha ny tena marina nery nenitoa dia tokony hanome fotsiny nareo. Zandry ny dadatoa anie mamy e. Andriny? Amelona zahoana pavrery zao zany ny anadandrenareo. Mandehana moa fa aza mikitikitika vavarano eto ianao ka. Ary aza miteniteny foana koa fa manahirana. Arina koa moa ny mba hiavina vonan'ny kalavery zandrinao io. Dia rehefa mahita dia mody mangazana. Samy manana ny asany izay ry nenitoa fa tsy zany ka. Fa na zany aza mba mianatra somary miavinavina io zandrinao io ka. Tokony mijery no ento-manana aloha vao manao toetra toy ireny. Fa maninona nefa izy ry nenitoa? Ka jereo, ny fahatrana mameno ny trano nefa ny avinavina dia bebe. Aleo ilao izay tanao ry nenitoa. Fa mampalahelo loatra izany teninao izany. Ka mila mitra amin'ny fiainana Ravo rehefa tsy teo tenenina toy izany. Veloma nenitoa. Marina mihitsy ny teniny be. Ohatrany tsy mba nenitoa mihitsy ny ty ramatoa ty. Ahoana hoy izy Ravo? Marina ny tenindry e. Tena sady masika ny manambany olona mihitsy ny nenitoanareo e. Nenitoanareo fa tsy mba nenitoko. Olona tsy misy ilana azy. Ka zobavy ny mamana iny velo e. Mba hainao moa fa raha vao misy fetina fivorim-pianakaviana dia tsy misy afa-tsy ny fitenenana ny mamano any. Io mamany lozany tady io foana ny resaka. Tena miteny amin'ny Ravo aho fa mila tsy ho zakako mihitsy indraindray ny ataon'ireo fianakaviany mamy ireo a. Ka izay aloha ny misy amintsika e. Ho afaka ho aiza moa tsika amin'izao toerana misy antsika izao. Tena te hiteny sy te hamaly an'izy ireo mihitsy azy ndraiky hatany izay. Mamako iny na mahantra toy izao azy. Dia ho hitantsika eo anie Ravo ny sotasota ataony amintsika amin'io fampidirana rano io rapitso hoe. Tsy mbola mahafantatra ny dadatoa sy nenitoa masina mantsy ianao. Ka efa tenerana kosa nefa anjarantsika ny mampiditra rano rapitso e. Ambenako ety mihitsy io rapitso ariva. Izany mihitsy Ravo a. Raha tsy izany dia tsy hisy rano mihitsy ho tanimbarinsika io fa hagnosomaignao sika amin'ny zoma. Dia miady eo. Ahoana no anakiko an'izany? Ianao koa ve moa mba ho say hamaly andry zareo eo e. Izy ny tsosahako. Enganeko. Tena sambatry mama raha samy mamaly azy ireo ianao. Ndao amin'izay tsika ohatra fa hariva ny andro. Ianao mitondra ny anana fa izaho hitondra ny tikitay ity. Sady efa miandrantsika koa izay mama. Mangingina izy izay ao an-tranao rery. Ravo a. Ahoana? Ianao ve tsy mba mahatsapa hoe na dia eo azy izao fahantrana sy fahasahiranantsika izao dia ohatrany mba feno fifaliana ihany ny fiainantsika telo mianaka e? Ka tsy maintsy mifaly amin'izay nomen'Andriamanitra antsika raha zandry a. Indrindra io mamantsika be herim-po mamelona antsika sindry io. Raha izao angamba Ravo no misy aretina mahazo an'iny mamantsika iny dia asa azo antsika mianadahy. Aza miteniteny foana ry zandry a. Fa maninona koa indrindra mieritreritra an'izany? Tsy haiko fa lasalasa fotsiny izay. Entsika mbavaka foana izy mba omen'Andriamanitra fahasalamana. Fifaliana ho azo koa anie mba fahitany antsika mianadahy mifankatia sy afaka manampy azy. Andao aingany ary fa efa teo tonga izany ka. Dia ireny hirahirantsika taloha ireny indray no ataontsika rehefa avy mihinam-bary a. Eny dia afindrafindra ho aingana ary ny diantsika fa miandry antsika izay mama. Fa inona re raha matozo mampimotamotaka anao izao inona? Ka ilay zanak'anabavinaoko. Ny zanak'anabaviko fa naninona?
Hita fa mipetsipetsina mahatsiravina. Ohatray. Amin'izay ilay kalavelo iny mba mianatra ny miavonavina. Izaho indray no andrasan'ny arahaba-azy. Si. Fa tahy raha matoro ny hiaonanareo. Teny tanimbary fa taizindray e. Amin'izay ny rano miditra ao amin'ny tanibariko indray io ianarany avily lalana. Ha, fa nandalo taingo zany zareo. Tena ambelako teo mihitsy fa tsy tiako ny ataony. Dia tena manahirana ahy tokoa izy menadaharainy sy ndraika fa mba mitovy amin'ny zanaky ny mpiray tapo sasany. Ka izay mihitsy anieny efa saika tsy nanomezako volany reniny. Fa ianao no mbola te hangoraka andry zareo eo. Aza tsy tafaverina moa ny volana ny vary takalony iny fa dia horava ny fihavanana. Aya koa mora mady ary tsy hameragna an'iny vola sika. Aiza no ahafantarako an'izany. Ianao anie mba tokony handinika kosa e. Tanimbary kely roa tahalaka ireo ve dia averana iny volantsika. Aiza no ahafantaranao izay fandrom-bary efa nataony ihany. Sepitsy moa zany zareo ro hampagnosy. Mizomaka. Dia izao sahady ve dia efa hampiditra rano. Tsy anao neny nahita ny resaka nataony teny tanimbary zany fa dia tezitra angamby ianao e. Aza nono agny aloha zany raha matofa ny fikarakarana ny tao rano zomaro hatrehina. Mama. Andeha hiandro rano amin'izay zahay a. Fa ianareo sisa niaraka andeha hoany. Izay telo lahy, za dia Phil de John. Na izany aza mila mitandrina Smailo ihany nareo ravo a. Inona no tiandrivo lazaina amin'izany? Ka henoko anefa ampanao raha koa ry dadatoa amin'ny Zoma e. Iro ny lazan'izany taminao? Henoko tamin'ireo mpiara-mianatra tamiko ry mama. Misy hagnetsegny ho ry zareo. Dia ahoana izany ry mama? Fa tsy efa nifampiresaka ve nareo hoe sika no anao tao raha amin'ny Zoma? Nefa dia izao ry zareo milaza fa anao indray. Dia ahoana izany ry mama? Izay no nifampiresanay menada tamin'ny afotainy, tamin'ilay naka vola iny. Fa ity indray hoe hanao amin'ny Zoma ty ry tsy fantako. Tsy misy olana izany e. Samy manao ny tao rano eo sikako. Fa ny atahorako dia ny rano. Ho ampy antsika ve ny rano amin'ny Zoma? Aleo aloha andeha izay fa so taraiky alina be etiko. Fa na dia izany aza manao alina loatra nareo ry avo a. Mba hanaovy kafe aloha izay mba hosotroana rehefa miverina e. Iny re a. Tena manahirana mihitsy ry mama ny vadin'ny dadatoa iny a. Fa maninona anao indray izao izy iny? Fa angà moa tsy nolazain-drafo tamin'ny mama ny nanaovany an-drafo maly. Efa mahazatra re izany ry velo a. Mandehana aloha soromy ny hafa alina sika. Ramaro a. Inona indray reny ianao Ramada? Vereo moa fa misy lampe de poche mandehandeha andry an-tanimbary. Ry zalahy zanatra Liza indray angamby io a. Ka mety hamily rano any amin'ny tanimbary mihitsy ny ary zareo zao. Avelao aloha ry zalahy ameno eo e. Fa sy hateo asaina aviliny zalahy makany amin'ny atsika. Izy ve moa haharitra mandramaraigny eo vao amin'ny 7 alina ihany zao. Dia hiady agnamiko io andrehetsa feno ny tanimbary Ramaro. Aleo le tsy aloha tatahana malalaka mihitsy ny vavarano miditra ato amin'ny anay fidy a. Ao lahy hanaovako azy saingana va taraiky ka. Raha nefa tokony hiditra ve ty dia mbola miveravery indray a. Zay, hita lava efa migorodana makany aby ny rano. Fa aleo isy andeha ihany makany amin'ny dadatoa so anahirana eo raha mpitsy marainako. Efa misy mandeha kely le tsy io a. Mizara roa ne izao ny rano e. Samy mahazo daholo ny andro zareo na ny atsika. Fa mifirika ny mpagnosy no hirotsaka. Tsy maintsy miditra amin'ny efatra sasany fa raha tsy izany dia tsisy ataony mpiseho tany. Satria sady magnosy izany no magnetsa va? Ie, manahirana be ny ilay tsy fahatongavan'ny orana ity e. Ny rano miaritra, ny olona nefa samy maika hanita ny taorahiny aby. Sady rehetra vita alohan'ny krismasy io tanimbary io dia tara. Tena tara. Fa ny tena grave ny ilay sirfidy dia lasa maina sy vakivaky mihitsy ny tanimbary vita ketsa talohaloha teo e. Ka lasa mihatona indray ary ny orana. Io anie efa lazaina hoe aoko ty fandorana tanety ty e. Fa tsy maharesy lahatra ny onona mihitsy dia sahasy koa any.
Zao samy mandray mikiony dia samy tsy mahazo rano daholo. Fa ty dadatoanareo ty le sotra ny tamamelo koa. Fa inona ny tianao lazaina amin'izany? Ka agnarany fotsiny hoe mba zokony mamanareo izy fa ohatran'ny tena mpanenjy dresy koa. Raha raha-mpianakaviana lesaka manahirana ny tantara azy amin'ny lisany a. Fa ny vola sy ny vary ampanaovana tao raharam-pisany lesy rifidy ka nalaina tany amin'ny zareo e. Dia mba nagnome Valérie? Sao heverina fa ho vola mena fofony ary aloha zany e. Fa ahoana le te? Vola atao fandro-bary lesy zany a. Averina rehefa mifiakarana ny vary amin'ny avrily. Zaho ane manaiky fa tsy misy anome fotsiny amin'izao kosa hoe fiainana efa mampinany mahafinaritra zao velo ty. Fa hevery kosa hoe mba tsy mitovy amin'izany angamba nataony amin'ny olo-kafa. Vola 5,000 sy vary ray vatana eny nalainy mamy. Fa lazaiko ao amin'ny lafa averina fito vatana ely ty zany. Kay le aza. Zany ve? Zany hoa. Dia inona ny mahanadandreny azy amin'izany? Marina aloha zany letsy a. Zaha raza zany izy mba manome volako. Manahirana ny fiainana izany a. Zay moa dia io hitalina mafiady be io. Fa matanjatanya kosa aloha mamanareo fa raha zany efa nikolapy zany. Tena malahelo azy loatra lesy fa saingy mbola izao aloha ny toerana misy anay. Vary indrisaketo fotsiny sika roa lahy. Andao hoe jerena somby efa feno ry avaratsy. Efa lasalasa kosa angamba izay koa. Efa miraika amin'ny folo latsaka an'izao. Andao hoe jerena dia oditsika. Feno mandra-parain'ny andro. Efa tafiditra kosa ka. Jereo lafa efa mando aby tony. Ndao ary iverina anamboatra tsara ny vavarano dia moditsika rehefa avy eo. Ndao ary. Zalahy! Andao tika dia jerano amin'izay ve fa iny lasa iny zareo? Malakilaky e! Ravo a! Ay izay rano nampidirina romaly ariana. Jereo angefa ny ilany eto akaiky ny vavarano fotsiny misy e. Kazary mba gaga ry velo. Io ary le fanampanahy amaly arivo io ravo. Jereo fa tena nitapenany zareo mihitsy ny vavarano e. Dia mba tena tsy rariny kosa zao ka. Tena marina e. Tena tsisy rano tonga mihitsy letsy ery amin'ny ilany ery e. Tena ritra be. Tena mba tsy rariny mihitsy kosa zao ka. Dia ahoana? Inona ny tokony atao? Aleo aloha tonga dia arotsaka ry zalahy mpanosy. Ity aloha aty atao ry zalahy dia sady mampiditra rano ihany tsika. Ka tsy ady amin'ny nito eo very ravo a. Tsisy anaiky an'izao kosa eto na ahoana e. Ie tena izay mihitsy mety ka. Aleo aloha ity misy rano ity no asaina taon'ny zareo. Tena mba tsy lasa kosa izao ka. Marina e. Ka inona moa izany ny andrasan'ny lafa tsy tantarina tonga dia mandehana ry zalahy. Mandehana avy dia atao vio aloha io fa efa misy rano dia izay mampiditra rano amin'ity dia mba aleny ry ambany ry rehefa avy eo. Dia ahoana zany io mila mbola tsy misy rano io e? Ka mandra-pahavitanareo an'io dia feno rano foana io e. Mandehana aloha ampidirina mba tsy tratran'ny mentoanareo e. Ka zay ary fa aza miandriandry nareo fa efa ho tonga eo zay ry zalahy ampiseho tany. Andao ary! Tonga dia tatao avy ry ravo a. Jereo ny andry zareo efa feno rano be ohatrin'ny inona dia ny tsika ny tapenany. Aleo sina kely mandeha ihany sao efa maly eto tsika. Fa inona natao lahy eo amin'ny vavarano eo? Miala teo azy rehefa sao velesiko ny sarana angady eo ty a. Iny ary izy. Marina tsy romotra be izy zany. Avelao andrasako eto fa tsy misy matahotra azy eto. Mandehana ianao avy dia mitona-ketsa fa sao tsy haraka ny mpanetsa. Lasa koa ary fa tsy te hifamaly amin'iny ramatoa tsy misy ilana azy iny ka. Fa izy ny manao an'ity hoe tapeno vavarano makany amin'ny tanimbary io e. Tsy manampina kosa ary ny toa. Ny nareo anefa mba feno e. Fa jereo ane ny tanimbarinay e. Tsy manampina nefa dia io tratrako io. Miala teo sao mahita amiko eo ianao a. Fa izy aloatra moa ianao tiry ny tony dia manjakazaka amin'izao rehetra izao a. Mbola tsy fantatrao ihany a. Zany raha madavadiny ny anadandreninareo. Mazava? Ay, za kosa ny ravo zanaka nabavy ny vadinao. Mianatra any amaly ahy zany ty ianao?
tsy mamaly anao ary nenitoa fa raha miandry ny kitikitika ianao dia ataoko mahafantatra ka anao inona mono azy zany tsy hamono anao ao ary nenitoa fa miambina ny rano hiditra any amin'ny tanimbarinay kosa miala teo ty angana ary tapeno rano io tsy te hikasy tanana anao ary nenitoa jereonao ane tsy mba mampaleno anao ve ny tanimbarinay feno ile fotsiny tsy raharako zany ravo ny taninareo ny mamositra fa tsy ny ranony tsy miditra dia tratrako teo ane anykeo ny tapenanareo ny rano miditra makany amin'ny tanimbarinay miala teo anao fa velesiko an'ity zaranangady teny ianao ravo dia hosahanao ve ny kapa zaranangady ary nenitoa fa hoano tena sahako mihitsiny miala teo ty ay tena mbe efa tsy rariny kosa zao ka maninona kosa ny dia velesinao ny zaranangady iny ry nenitoa inona ianao ponjeo re raha olona ponjeo re raha olona ponjeo fa vonoty le ravo ty ravo fa inona natao lany vadiko inona sany lanitra azy tanana azy ponjeo raha maro zao ny zanakana babinao zao ny olona iantrano sy vonjenao jereo fa feno fotaka ny tareko no anaovany azy fa inona ty ataony laty ataoko mihinany ny angany lala dadatoa efa miteny aminao fa tsy maintsy hiaritsena raha mianatry ny siafitanana eo anao hitanao zany vavany ka asio ary ahitany la azy elahy zay voazaza ray ranonorany koa mba manatra ny andrefy maso ka manatona ary manatona angady izay rehetra ataonareo dia mety sy marina daholy elahy zay vao zanakanabaviko no manatry ny mamindravindrala kely ty na zanakanabavy aza tsy andefitra lava amin'izay ataona nadandreny mba jerenao moa ny tanimbarinay maina tapany io nefa dia ianareo mihitsy no nanapina ny rano miditra ao amin'ny tanimbarinay fa iza no nilaza tamin'ny lafa ny tapenanay ny rano laisany profita maso ny dadatoa ny anareo efa feno ary efa ariana midina ry ambany ery fotsiny nefa ny anay jereo mba rariny ve zao aminao aizany mba fitsinjovana ny anabavinao ko rehetra mitsinjo any mamanareo sy mitsinjo any laisany ary ve dia ampahagnome vola azy anaovany laisany an'io raharaha io ie fa ngany mena fotsiny iny ko averan'io ary ny vola sy ny vary fa ohatra mandreraka zalabe vava fotsiny sady miala teo laha asiko any dia mbola mampitandrina anao fa rehefa tsy mahay manaja ny tenanao amin'ny anadandreniko anao ianao dia asiko asio ary re masahy laha fa tsy hamatahatra ny laho oka le tsy ravo miala teo le tsy fa tsy mety izay ny mety entompisaka any koa io teny mamy ny miala aneny anatitra tsakapo any mpagnosa atahorako ny arareto izy raha mahita nyity ka aloha mihitsy aloha vonjeko eny izy fa inona re zao anaka tena tsy rariny kosa ary mama jereonao fa tsy misy rano mihitsy ny tanimbaritsika nefa ny endry zareo efa feno ary ariana fao ambany ao azy dia io mbola bahanany tsy avelany ampidirana rano indray ny tanimbaritsika anadahy eo fa nahoana kosa reny dia tao ohatran'izao miala teo agno ralisy ro mandreraka eo asiako ao koa izay ny mety izay efa misy rano anosena fa rehefa aveo koa ataony hafa fa dia anareo ihany ve zany no mihevitra tsy maintsy ho ekena tena miala tsiny fa tsy afaka hagnaky an'izao kosa aho ranadahy mahazo agnamiko any agnao aho raliza tena marina miala teo anao raha maro anaovako azy aza mikasy tanana vehivavy fa aloha izay mihoatra no ifampitany eo tsy misy atahorako anao ranoatra tena efa ela mihitsy ny nandeferako taminareo zay fa miala tsiny aho fa tsy afaka anaiky tony andro any fampitady etontsika miaotra ka manatora-tany ary manatora-tany fa tololeko sika miala ianao ry mama ao ifa mitako aminy fa izy ianao ry tialakely ty no ifampitana amiko zazakely ohatran'io no mba ifampitana amiko na zazakely azy afaka ifampitolona aminao mahita ny reniko efa reraka sy mantsy ianao dia anararoatra hitolona aminy satria hitanao fa tsy aharitra anao mihitsy izy ka sahy avy azany ty sahy afa manatony tsy matahotra anao mihitsy velona zazakely toy izao azy atako mahalala ny anarako eny anao ry velo ka inona ny tsy anatona anao raha tena vehivavy ianao tena zaza rastaiza mihitsy reto inona koa ary nagnapiko any reto inona ianao mihitsy nanadandreny mpamarina kady anarany fotsiny mba dadatoa fa tsy misy ilana azy zay zany ny vavanao zay vavako zay ataoko izay ataonareo fa tsy maintsy miaro ny reny koa ravo mandany isory teo ny anabavinao malaky ianao velao ry mama ataony velo eo tsy maharitra azy zay izy nenitoa io anga rehefa mahita hoe mahantra mama dia azonareo atao amin'izay anaovanareo azy tsy raha ihany ty tsy ny volana eno verina fa eo ny be tsy misy milaza izay volanareo anga nisy ny fanao taratasy taminareo tena mila raha mihitsy ty kalakely ty tena mila izay tadiavinareo mihitsy efa niteraka mama za zao no misolo azy ary tsy maintsy hiatrika izay ataonareo maninona ny tsafa manao taridositra ho hitanao zany tsy kalakely ka malala matahotra ihany ianao zany ny aina
Ary raha sady manatony ity ambavarano ity fa ho tatako ty. Ho tatako kiditra any amin'ny tanimbarina iaby ny rano. Aleo tapenako mihitsy ty midina any aminareo ty. Zay hitantsotro zao fa filanady aminareo fotsiny. Filanady fotsiny ianareo. Manatony ity moa fa avy dia zerako ty zarana gaty a. Atototoko ato matikotaka ato. Vehivavy lehibe tsy manaja tena. Zay zany ro vitandroko zay. Zay. Eny ary ho hitandroko tsara ny magnaraka. Ho hitantsika koa. Mama iry atalaka ery. Ireo angefa mangofotra be ianao Eny kaomeo no sakafon'ny mpagnosy fa anao nareo. Mandehana aloha ento maka ny ery ambody akondro ery mihitsy izy ravo. Aleo fa zany hanome ny sakafony zareo. Ndao ary. Dia iza ny mandro ny sakafon'ny mpisotany sy ny mpangetsa ary mama? Mbola andeha hiverina any an-trano fa mandro azy eo zory. Ary mandeha any amin'izay tataro midina ny rano azo ny ilany somary avavo iny. Efa tsy maninona intsony aho anaka. Tena tsy maninona intsony mama? Mandeha ana rehefa tsy maninona intsony aho. Fahatairana fotsiny ireny nahazo ateo. Nanakory mama? Efa tsy manahiko aho anaka. Ny fona aminao ary mama raha navita teny tsy voahevitra toreny tamin'ny dadatoa. Inona moa no tokony fonanao any? Kazokonao ane izy. Nefa dia mangina fa ianao ve adala ry velo a. Ka mampalahelo loatra ny ataon'ny zareo amintsika ary mama. Eny fantatro izany. Rehefa mandra toy izao ve dia tsy maintsy hisako izay ataony mihevitra fa manana na dia havana azy. Mangina ianao fa izao tsy anaky ny anaovany toy izao kosa ary mangina ho ianao ry velo a. Tsika anie mbola manao raharaha mangina amin'izay zany zanako izany. Aoko izay fa sao hitarika aretinao anao eo indray nge izany. Tsy misy atahorana intsony io ry mama. Efa tena votiny ny rano ny bainga sady efa tafiditra tsara eny ny rano. Mba sako kosa ianao terindry velo a. Tena marina. Sa manahoana ravo? Raha iny tokoa moa ianao no nirofiny ny tontolona teo dia aharitra ny azerany teo ve ianao? Izy sady avo ny vaventy. Tsy fantatro intsony ny ravo a. Tsy tao an-tsaiko intsony izany. Nalahelo loatra ny nataony any mama. Sady iza koa moa no anaiky azerany eo. Avy dia fendrako fotaka ny masony tsy ahita dia nizerako tamin'ny zarana angady amin'izay. Sady ireo mpanao raha ireo ve dia avita hijery fotsiny teo raha lavony teo a. Tena tsy faly amin'ny nataony daholo zareo ireo. Avela ho any amin'izay izany fa mandehana toy izy ny raharaha. Fa tsy maninona intsony izany mama? Andao sika mianaka aloha itaona kety dia avy eo maka ny farin'ny mpanao raha. Tsy aleo avy dia omena ry mama ny karaman'ny mpanositra. Efa kely ihany mantsy ny asan'ny zareo sisako. Ity ary ravo a. Dia io ihany koa misy toaka 2 litra mba ho mariky ny fisaorana azy ireo. Ka lasa nody va re izy mivady teo ny toa tsy ahita koa. Sa avela koa andeha ho any. Fa ela kosa aloha dia tena ny tefahalama mafy ny toa Zara tsy torana teo azy. Manadalako. Andao itaona kety ary efa irainy tonga irainy koa ny mpanety. Mandrosoa mama Raivo a. Manakory ianareo mianaka? Salama tsara fa ianao manakory? Eto nakaya mama taonareo mianaka reo mato. Nisy dia nalehany vao marain'izay dia mbola tsy tafaverina izy. Misy ilana ho azy anga? Onde? Inona zao raha nataonareo malzao ina? Mandrosoa moa aloha ty an-dakozia fa lasa miresaka eto tokotany eto koa sika mianaka ko. Koa ho andeha maimaika velo. Inona ary ka ny saketa dia avanao any mama fa teneniko aminy rehefa tonga izy. Fa zay fa zao. Mikasika an'izany zavatra nataonareo mianadahy andrivan'ny vady maro zany. Nataonay mianadasa, nataony taminay telo mianaka. Dia zao raha nataonareo mianadahy zao moa koa. Zao ny izy velo a. Na inona kosa velo zavatra tsy mety a. Anatandrenareo ny tatatoa. Na inona ny teny singazingana toy izany teny mason'olona izy. Ary dia tsy vitan'izany fa mbola nakasitanana neny tokoa ny ravo. Mba azonareo an-tsaina moa velo no mety ho vokatry izany zavatra nataonareo izany. Mama Raivo a,
Manaiky afa nisy teny tsy voahevitra nataoko. Nefa ianao very Mamaraivo mba namakafaky izay antony nahatonga izany. Dia andray vetra kely ty mamavanao teny toy izany. Ka tokony mba nandinika koa ny ianareo vao mba miteny anay e. Tsy ho lany fotoana aminao eto fa teneny raliza fa mivory eny amin'ny radadatoy isika rehefa rahampito avy ny zavatra. Ivory mikasika n'inona hono? Mikasika izao raha nataonareo maro zao resaka kalakely a. Dia efa tsoroko aminao aloha Mamaraivo fa raha ny hevitra dia tsy ho tonga any a. Mino afa ho toy izany ihany koa ny hevitra rava. Fa inona izany no tena ro atao? Na i mama koa tsy avelanay andeha hamonjy an'izany e. Mahavita tena izany nareo velo. Ataoko firy taona izao no nampahantra anay telo mianaka teto hatramin'izay nandaosany tatanay izay. Mba nisy ny hevitra sy nangoraka anay ve nareo fianakaviana? Nandatsa ny mama aza no nataonareo? Hitako manomboka mahay vava mihitsy ianao ty velo. Ary marina mihitsy ny nambarandranao raha tamiko mandinika izany tenao izany. Izao no izy Mamaraivo a. Ny hoe hivory miaraka amin'ny fianakaviana tsy mpandany izany a. Fa raha ny amin'ny dadatoa kosa dia tsy hoany a. Inona moa no misakana ny tsy hanaovana azy ety aminay? Sady rehefa mirava ny fiangonana taoko mandalo eto aminay aby rehefa mody. Fa ilazako an'izany ary ny fianakaviana. Nefa aiza no mba hevitranao andraisanareo ny olona? Izay hevitra misy ato aminay andraisana anareo ry Mamaraivo a. Sa maloto loatra ny tranonay ka tsy mendrika no vangiany fianakaviana? Azo dehibe vavatoa izany re velo a. Izay no izy fa azaho azy mianaka fa lasa e. Eny ary veloma ianao. Dia misaotra sika mianakazo moa amin'izao hoe fivoriam-pianakaviana izao. Izao tokoa mitonga aminay teny hoe tsy avorovory kilantoana ka efa samy naheny atony izao avy sika. Dia omena ny dadatoa sy nenitoa aloha ny fitenenana. Misaotra anao ary anao oatra. Tsy dia manana teny firy olazaina fa ny angatahako raha mbola tiana hotohizana ny fihavanana dia mila mifona aminay mivady izy telo mianaka. Faharoan'izay efa nametraka taratasy fitoriana any amin'ny fokotany ihany koa tamin'ny fikasihan-tanana nataony Ravoa tamin'ny Zoma. Izay ihany angamba fa dia misaotra. Dadatoa ve? Misaotra anao re Mamaraivo. Sady magnameloko Andramatoa vadiko aho re nametraka fitoriana izy. Satria setorana noho ny voninahazo azy izy tegna tsaha dia inona moa izany nataony lahy Ravo? Faharoa, tokony ho sapanareo menadahy ny fisinzovako anareo amin'ny mahazoky lahy matoa ahy amin'irenareo. Nefa anareo dia raingro navalinareo ny fitiavako anareo. Koa dia marina aby ny voalazan'ny onona teo. Rehevo tianareo hitohy ny fihavanana aminay dia aza mamerina ny rainy vavanareo tany an-tanimbary rainy koa anareo. Faharoa, mifona anareo fa namingavinga anay mivady. Efa mifatozinika tokoa aloha zahay tsoray tampo. Asy nisy izay tsy nanomesina anao raliza. Zokonao ane io e. Raha sakana tao akibony mama io olona io. Tsy toy izao anao. Nefa nahoana no dia ataonareo telo mianaka toy izao izany izy. Ny fahasambaraka amin'ny tany amamony moa dia efa sy lazaina tokoa. Ka rehefa nifandinika zahay dimy mianadahy izay fivoriana sy ny antonana anareo sy dadatoa amin'ny mampifantam-po antsika dia mety aminareo ny mifona. Misaotra anao raha zandry. Eny, tsy laviko izay fivoriana nataonareo tany ka nandisoanareo ahy. Tsy vao izao anie nisy fivoriana toy izany e. Rehefa misy zavatra natao mba impiry moa ianareo ny laza amiko. Tsy efa vita tapakareo tany daholo vao ampitaina ty amiko. Rehefa mba mitaraina anareo aho dia ny filazanareo ny tsy maharadalana ny tokantrano ambety teninareo. Raha izany anefa ny tsy haharava ny fihavanantsika dia manaika aho ny hifona amin'izy mivady. Miala tsiny ara andray fitenenana. Marina fa zanaka zahay. Tsy vitany hoe zanaka fotsiny azy fa mbola zanabehivavy araraky ny teninareo matetika hoe kamboty velondray. Mahatsapa fa izany mahakamboty velondray anay sy velo zandriko izany no tsy mba hieverana anay mihitsy ny hatramin'izay. Io mamanay mahantra io, ny laozany vadiny io, manano tena, mamelona anay mianadahy irery. Ianareo ray tapo aminy kosa mbola eo daholo ny vadinareo, mikarama daholo ny zanakareo.
betsaka ny tany velomanareo ary manana ny ampinareo, dia izany no andetianareo saika ho isan'andro any mama, satria mahantry mama tsy mba manana afa-tsy tanimbary kely rota alaka, dia io mbola nividianana tanindry dadatoy indray ny anankiray. Ka ny tiako lazaina dia izao raha izao fahantrany mamy izao no anararotanareo azy ka antsoinareo azy, na dia mba manana ny marina azy izy, dia mitsipaka marin-drano ny ifonanao amin'izy mivady ary mama. Mba misy mahatsapa ve ianareo fa manao tsy mety koa ane izy mivady io sady tototry ny kitolotolotra isan'andro avy aminy, dia jamba eo anatrehan'ny fahamarinana. Tsy anaiky ary zany mihitsy ny dia zaho ary ny anao rama dia nahaky efa tonga ety agnaty io na dia vao miziry amin'ny sezy ity dia zaza dia tena tahaka eo tagna misy azy ihany tompoko. Tsy misy analana izay tenin'ny ravo izay ary momby izany tanteraka. Zaho tonga koa tsy alavelo kely. Mba angatahiko aminareo mivady dia nilazanareo tsy misy lainga eto anatrehan'ny fianakaviana izay rehetra niseho teny an-tanimbary. Indrindra ianao vadatoa. Avelao kosa aloha izy mba hiteny ranaotra. Indrindra ianao ry dadatoa, vadinao nenitoa, zandrinao mama. Nenitoa dadatoa ko vindravindrana. Maninona raha tsy mitongilana tany amin'ny vadinao ianao fa asa tapahana kosa aloha ny fitenenany ny vady nipetraka ho mpanelanelana. Tsy izany anefa niseho fa nivadravatra fiteny ianao, namoaka ireny teny feno fahatezerana sy fandrahonana mono andrafo ireny. Nolazainao aby fa zaza ratsy tay izahay, mahantra sy tsy hay ampiana sy ny sisa. Mipetraka kosa ianao amin'ny toerana imenada. Anareo kosa sarotra ifandaminana koa. Raha mba ny mamanareo moa izany nataony anadainy toy ireny nataony any mamy ireny, inona no nataonao? Za magnaika an'izany mihitsy. Nangina fotsiny ve ianao sa nanao toy izao nataonao ny arovana ny orenina io? Rehefa zaza ratsy anatra ny velo dia mety atao an'izany. Tena sy zaiko izay mako. Ka izao no izy ekeko fa mahantra io mamana io, na mahantra aza nefa izy tsy ho ekenay kosa ny anaovana azy toy izao isan-taona. Mba milaza hoe nareo fianakaviana izay samy teny fa saika efa isam-bolana ane io nenitoa io no milady amin'ny mamy. Iza nefa nareo no mahasany teny any nenitoa? Ka tsoroko aminareo eto fa raha mikasa mona ny mamy izy teny an-tanimbary dia nijoro mpiarony ireny koa. Nandrasako raha say ady amiko izy, fa raha nahakasika ny mama teo kosa aloha ianao ry nenitoa dia niazo mba mangina kosa ianao loranoatra. So ihany moa fa tsy sahy nanatona izy fa lasa, fa raha nanatona teo kosa ianao dia mahafilavitra noho ny tamaina nataony ravo anao no nataoko taminao. Tsy raharahako na higadrako azy, fa tena matiko teo ianao. Na mahantra io mamanay io, anay io, mamanay io, efa tsy fidiny ihany ny ataonareo fianakaviana tsy manan-draharaha fa tsy ny fosa azy sy anameloka azy. Tsy izay zanany izany, arovanay mandrakizay io na anarianareo anay tsy ho isan'ny fianakaviana tsony azy izany. Izay ny teniko. Tsy mila mifony izany ianao mama. Andriamanitra ihany no ifonanao raha diso ianao fa tsy iza olombelona rehetra mpanendry Jeso izao akory. Aok'izay zany zanako izany mangina amin'izay Mama, malahelo anao loatra ary mama. Aok'izay Navina tokoa ianao ama kanefa tsy fandaminana rehefa atao sy teto Ka tsy misy fifandaminana izany eto raha i mama ihany no asay mifona fa diso Izany feno mba fampihavanana ataonareo. Samy mila mandinika izay nataony dia samy miaiky fa diso. Izay vao miroso amin'izany fampihavanana tianareo atao izany. Raha tsy izany dia raha vao ny fivoriana, ajanony ihany izany fampihavanana izany fa Andriamanitra irery no ahita izay diso. Marina izany. Raha ny anome ny aretina ho an'ny mama ny fotodianareo aty aminay dia miangavy ianareo zahay aoka irava ny fivoriana. Ary ny fitoriana napetraka ao ry nenitoa alefasy fa tsy problemako izany na amin'le 7 na amin'le 6 février no iantsona vonona hiatrika an'izany Marina izany ny ravo Andriamanitra ombanao an-trano na dia anameloka anao daholo azy ireo milaza fa fianakaviantsika.
asa dino ilay teny hoe ny olombelona mijery ety ivelany fa Andriamanitra kosa mijery anao ao am-po. Izay zany ro teninareo menadahy a, dia efa ho magnodieny zao ary ny famaragnena ny varinay amin'ny fotoam-pizinjana. So be fitetika eo indraiko sahamerigna fa de toriako a. Efa miseho mazaka taigna manko zay ro izy. Dia aleo ifahafanikiriny eo rehefa mamitava magnanonany eo. Aza matahotra ianao ry dadatoa fa na ho laninay hamerenana ny varinao aza izay ampiakarinay eo dia ataonay izany. Marina izany e. Aza matahotra ianao fa za mihitsy no hanavaka ny varinao. Tena reraka be aho izany. Mama koa ity mbola tsy tonga foana. Efa mba nahavaka ihany aloha aho e. Raha nanakaramandro zao no manao an'ity oriketsakely ity dia mbola namoaka vola 2,000 indray zahay. Zao kely sisa dia vitako. Tena nona be mihitsy anefa izany a. Aloha mihitsy aloha hipetraka etsy ambony tahalaka etsy aho fa sao dia fanina eto ka. Tena fanina mihitsy aho. Inona ny ataoko? Sanatria ka torany rery ety an-tanimbary aty aho dia tsy iry pahita. Aleo aloha mandeha monjery amoron'arabe rika. Raha misy mahazo ahy amin'izay mba misy mahita ihany aho. Ajanona hoe letsy lidoda ny fiara. Fa hola Ramsey? Maninona ry kalakely an-tanimbary e? Aiza Ramsey? Stanlary. Ohatra mitolatola mitady anjery izany a. Tena hitako Ramsey. Ka ajanony aingana aloha fiara dia mandiana avy nje hoeny izy. Aingana se. Eny ary tompoko. Fa naninona ry? Io ary izy tompoko. Misaotra ny se. Fa naninona ianao raha kalakely? Tena nona tompoko. Mba homeo sakafo re ara sendra misy any aminareo e. Tena nona marina izany doda. Alay viletsy aloha le mofo noviditsika ho iny aingana omena azy a. Eny tompoko. Fa nanao ina tena tanimbary tena ianao e? Namita oriketsanay a tompoko. Ty ary lay sakafo Ramsey a. Ty ary mofo anao aloha dia mipetraka tsara aloha e. Eto ambony ty bosaka tena mipetraka. Ano aloha ty a dia feo tsy amiresaka. So indrindra tompoko. Aiza lesy ry doda le jus teo a. Eto aty. Ty ny ranom-boankazo anao a. Saotra besaka tompoko. Isaorana izany takalakely a. Manahoana ianao zao? Tena izay tompoko fomba aliko ny aiko. Tena misaotra anao fa saika maty aratsinareo. Ka mba tatarao amiko ary hoe nataonao tena tanimbary teny? Tena lava be raha ny tantaranay tompo. Taranareo? Eny tompo. Ny tantaranay telo mianaka. Ny reniko dia ny zokiko antsoina hoe Ravo. Fa maninona nareo telo mianaka? Mahantra loatra re izay tompoko. Profo izany izao nahitanao azy saika torany anohanana izao. Angaha izany tsy ny sakafo maraina anao no nandeha tety. Ary inona moa izany nataonao tety? Namita ny oriketsanay a tompoko. Mbola nisy tsy vidy izay dia tsy manam-bola nakaramana azy izay dia izaho aloha ny tsy maintsy namita azy. Dia raha ny fahazoako azy izany a dia tsy ny sakafo maraina anao no nandeha nakaty. Tena izay indrindra. Sary izay izay reniko izay na mba nahita vary andrahoana androany atoandro na tsy. Fa izinareo no mipetraka? Somary ery ambadika io vohitra io. Ka manahoana nefa alohanao izao e? Efa tsy manatsony? Efa tsy manatsony aho ka. Fa manao ino eo amoron-tanimbary io ary ito mobile io. Dia zana tsy ve misy zavatra mahazo ny zanako io? Aleo mihitsy aloha andeha haingana. Manahoana nareo to? Mama. Fa toy velo. Fa manao ino eto ianao anaka?
ianao ny reniny ramama eny tompoko zanako io ka azo azy ary aloha izay sakafo nentinao fa nona loatra izy ary saika safotra zany anoanan'izany azy izy andray re anako ity ary alohan'ny sakafo misaotra betsaka ry mama fa ino zany sakafo nentinao zany ramama angamo hita tony izy ity tompoko tsy nahita vola ividianana vary dia io bokatsaka io no nasiako tsaramaso aza mieritreritra mama fa tena tiako ty dia verinao zany fa ho ampy azy io ramama ampy re ty tompoko misaotra azy aza mbola nahita an'ity izy zaho ane efa saika hijanona andeha ody no initanareo iny mampalahelo loatra zany nareo zany na dia mbola tsy ampy ady indray akory aza no niaonantsika teto karaka ireny voalazako anao reny dia mahantra loatra zahay raha tsy mahadiso moa zany tompoko ianao no iza injara fetra izay no anarako misy olona fantatra ane ety amin'ity manodidina anareo ty iza ohatra ny olona fantatra ho ety aminay ety asa nahainareo injara maro lahy raha maro vadiny ramata ve zany tompoko i mihitsy to izandra maro zany tokoa no ohatra ny fahalalan'ny olona azy ety aminareo le olona mpanao vato iny asa nahainareo iny teny dadatoa zany ry mama dadatoanareo erakalakely eny tompoko raha izany olona lazainao zany dia anadahin'ny mamako zany anadahin'irenao le fa manena ny toy izao no mazonareo lava be ny tantaranay tompoko marina daholo zany voalazany zanako zany anadahako tokoa raha maro saingy ny oro ny tsy afany manany tsy mampino amitsy zany voalazanareo mianaka izany nefa dia tsisy laingy zany tompo izao ary mbola maika izay fa andeha ho any Antsirabe any raha pitsito izao izay amin'ny Verneto ka raha afaka nareo mianaka dia andrasanareo eto izay amin'ny orato izao eny tompoko ao fa hiandrenareo eto mihitsy izay ka fa nga tsy mianatra moa ianao io ry velo mianatra fa zaho kosa ho etiako tsy maninona raha ohatra ka hanapaka indray andro ianao amin'ny fianaranao tsy maninona izany fa manaraka kosa tsy mety izany eny tompo ety ary aloha misy vola ray alina ariary ty mba hividiananareo telo mianaka vary aloha misaotra indrindra re tompoko tena misaotra betsaka anao raha misora zany ramama tsisy isora zany fa fahoriana iraha manany Andriamanitra ny amalosoanao tena misaotra betsaka tompoko tsy kely araka amin'ny voalazanao izy ty fa tena be dia be raha alina ariary izay ary fa mbola maika izay dia raha pitra zany mianara tsara aloha kalapetaka eny tompoko zay ry velo tena saika torana mihitsy tokoa ne ateo raha tsy nisy an'ireny olo ireny tena mbola fitiavan'Andriamanitra anao daholo izany sombinay mahamaly ny vavaka ataontsika isan-kariva tokoa Andriamanitra ary mamo eny rehefa tena matoky azy ny sika dia mizara amin'izay fitaliantsika rehetra dia mamaly vavaka antsika izy fa ity izy mahafantatra ny dadatony tena mahagagako ka mety olona mpanao feram-bady miaraka aminy izy iny dia izay tokoa anga mba ahoana reo izy mivady raha nahitantsika teo inona moa no averinao ataony eo anaka fa ono aloha ahoana ry mama mbola afaka mitan'ilay ambona oriketa tsy vitanao ve sika mianaka neny ary ohatra efa reraka beko neny veloany sakafo andao rehefa vitaitsika io anaka ianao ve anao an'io rery eo ianao raha izany teo fa saika nahitako loza zaho ane tsy reraka fa nona fotsiny rineny andao fa taraiky azy sika mba hiangaviako aminao fotsiny dia mba manao vary maina sika raha riva dia mba mividy hena moa na dia mba atsasaka ny fefanytony mahazatra fotsiny azy ary mama andao rery velokely be anta fa ataontsika izany rehefa vitantsika mianaka ny ketsa dia izaho mandeha ny atsena mividy ny henantsika sy ny vary izany dia ianao tonga avy hatrany dia mody fa tsy raha very mama eny miampita ny moron-drano ety amintsika iny izy tokoa iny
Fa misy inona no hamonjy antsika ty ary izy ty? Mety tsy nahita antsika angamba izy dia nakatiako. Mety izany tokoa angamba. Fa mbola tsy nahavita nganareo mianaka e. Ka saika alozany ele tsy ravo e. Fa hoana e? Tena saika torany anoanana rery taty a. Ka ianao ne be ditratsy. Efa hoe aleo ampanaovin'olona io fa nareo ny be diteoko. Dia vola efa tsy misy zao kosa ve dia... Fa misy inona ravo a? Nahoana ianao mandeha aty? Inona no ataoko rery ihany? Rehefa tsy nahita nareo mianaka dia lasa namonjy aty. Ndao zaray ny sisi dia amin'izay malaky vita sady maika andro ihany koa sikako. Fa inona no andrahoana? Nahazo trondro be dia be any ary neny sy ry zandry malalako e. Zany? Namitiko ny sasany a dia nividianako vary sy menaka ny ambiny. Ka tsy tapitra zany? Tsy laninao sisao. Ao moa atao aingana aloha ty dia mody sika e. Ataotsika aingana ny raharaha dia sady mandro amin'izay tsika telo mianaka no mihirahira miaraka amin'ny gitara. Ao ary moa fitanareo manada io fa aho vy dia hiatsena. Fa nao inona any mamy? Hividy henan-kisoa fahefany. Velo koa mba miteniteny eo. Zany very mamy? Ie, zay fa andeha aho. Aza miandra rehefa mavita fa tonga dia mody a. Dia mamely lafa avy hatrany ianao ry velo. Aza diny ny tsaka rano a. Fa marina ve zany e? Ohatrany tsy mampino a. Ao aloha atao aingana ty dia ilazako vaovao mahafinaritra be zoko rehefa eny an-dalana mody sika. Ao ary aleo a faritana veto. Iny ataondry a dia ty ataoko. Dia izay mahavita aloha omena vary rosotro rariva. Andao ary dia efa homany zany ny vary rosotro ho anahy. Iny fa tonga ry zareo. Mety ho gaga izao le rangahy iny tsy mahita mama miaraka amiko eto. Manao ny tialakely? Manao ny ianao tompoko? Tonga soa nareo? Ie, efa ela benganao ny andrianay teto. Voangiangana ihany ka? Ay, ary nakaiza renao no tsy niaraka taminao? Misy olana goavana be nahazo azy sy ny zoko dia mbola raiko trano izy tompoko. Fa olana ahoana zany? Ka nitorian'ilay dadantonay any amin'ny fokotany izy mianaka tompoko. Ilay hoe raha maro ve? Ie ny tompoko. Midira misy ary aloha ato anaty fiara ianao dia azo bao amiko tsy mazava amiko zany. Manahoana ianao? Manahoana ianao mademoiselle? Ka tantarao amiko amin'izay ary hoe zany olana mahazo ny zokonao zany ry... Velo tompoko. Ay. Zao ary nindrana vola tamin'ny dadantoanay io mama tamin'ny herintaona. Dia nasaina naverina tsikelikely. Dia tsy voaloha daholo anefa ilay vola satria tsy afaka ny karama mamanay fa nisy aretina nahazo azy. Fa ohatrin'ny zany vola zany? Raha etsy tompoko, vola nitsabonany mama mantsy io. Dia ohatrin'ny sisa tsy voaloha? Ohatra ny vao nisy anina angamba izay. Fa oviana nefa zany ny farafantaovana azy? Ohatra ny hoe tamin'ny farany volana oktobra teo. Ay, ary ilay zokonao indray inona koa no antony torian-jareo azy? Lava be sady mampalahelo tompoko ny antony ka sao dia maika nareo ko. Tsy maika fa tantarao e. Ao ary fa olazaiko aminao amin'ny antsipiriny ny fiainanay telo mianaka e. Andao ary aloha taritinao any amin'izany miborokotany zany zay dia any hitatsika ny tohiny. Ka tsy alahirana amin'ny dadantonay sy ny vadiny ve raha mitondranao any ato? Tsy misy atahoranao zany e. Veloma lety ny fiara doda dia andao tsy handeha. Andao aloha deran'izany tsika. Ary ianao moa zao kilasy fahafiry? Classe de 5e tompoko. Ary le zokonao classe de 4e? 3e. Mahay kosa anie nareo mianadahy zany. Saingy tsy araka mama ny fiatonanay ka na mbola teny ho fianarana azy izay dia tsy afaka. Eo aloha eo sika miakatra miazo an'iny lalana iny. Ary tanàna lehibe ihany ty tanàna nareo ty a. Inona moa no anaran'izy ty? Antsampany Mahazo tompoko. Ay, Antsampany Mahazo.
tonga sika io ivorian'olona izy mianaka. Fa angaha tsy manana borao fokotany aty aminareo no ity tokotany toy izao no anaovana fivoriana. Manana fa rehefa misy olona tindry zareo alaina baraka eo amin'ny mpiaramonina dia atao toy izao. Amin'izay hono mantsy tsy mamerina intsony amin'ny sisa. Ka zao ary andraso ary aloha ho vita ny resaka mikasika an'zareo dia hitantsika eo ihany toyny. Fa mandehana aloha ianao mamonjy eny dia amin'izay koa mba tsy hitan'ny olona na tsy hitan'ny dadataonao hoe niaraka taminay. Fa andrasanareo aho vao mandeha nareo mandiany ka zay zany mbola iresaka amin'ny mamanao sy zokonao io ary ny dadataonareo eny ary fa lasa aloha. Tena manahirana izany toda ilay olona naka vola ray tapitrisa taminao moa zany ka indrindra nefa lany fotoana tokony hamerenan'ny volantsika zany efa diferinandro andrasany seto fa aloha mba haino eny eny tompoko omenanao ary ny fitenenana ary ngara maro eny tompoko misaotra anao Andriamatoa lehibe ny fokotany sa manakolazayna mihoatran'izay tompoko miala tsiny fa na dia nabaviko azy izy ny vola sa iavagnana ko rehefa tsy ahavita hamerina ny volako alohany alatsinainy zao izy dia miteraka avy roa heny ny volako ary mangataka anao Andriamatoa lehibe ny fokotany hanao taratasy fagnekena dia ahoana izany Raliza raha ny amin'ny alatsinainy izao kosa aloha dia fitratrako tompoko fa hanao taratasy kosa fa raha vao miakatra ny varinay dia tolotra koa azy arakaraka ny vidiny eo. Tena tsy magnaky an'izany Raliza koa nagnomezako ny vola be mialina anao neha hampanaovanao ny tao raha zay ro nagnakeko azy hay ro alalako an'izay avandra na rano be ahazo ny fambolenareo agny raiky trano ny volako tsy raiky izany Raliza tisy ny avy ny taratasy fa mandeha koa ny fotoana mo zarete koa efa noana eny ary tompoko ao fa naosiny saingy ny angabiko aminareo rerana da dia mba sy toy ny fitorilana ataonareo andravo iza ane no miaraka amiko kiarama-karakara ny volanareo tsaraikitra kosa izany Raliza zavatra roa samihafa mihitsy ny famerany anao ny volanay sy ny fikesihan-tanàna nataony tena marina ny anao Ramatoa tsy maninona izany ry mama efaiky izay sazomena satria ny fokotany tsy mpanasazy fa mpampiavana ka mangataka anao Ramatoa Ramata mba hijery ihany ny mahazanakanabavy ny vadinao andravo raha ny fahitako sy ny fahalalako azy io mantsy hatramin'izay dia tovolahy tsotra sy tsy mba be sotasota izy io fa matoa kosa angamba nakasy tanana anao izy dia efa tsy zakantsony izay nataony taminao sy tamin'ireny tena tsy mety indray moa mikasy tanana ny vady ny teny fokotany sao no izy rehefa tsy afaka nasazy azy ary nareo dia avelao ampiakarina eny amin'ny tany filaminana ny raharaha Ramatoa Ramata mba mamerina aminao farany zanakanabavy ny vadinao ane ravo tena zafady aloha président koa marina fa zanakanabaviko tokoa izy sa izy tena be vava ro ratsy taiza io le zalahy io mihitsy ro tonga mihira ny fafahatainy ambositra ho zanakanabavy mizivozivo mendrika ho azy ny famaizana azy dia ahoana lay zany ravo tsy manakontenenina tompoko atody miady amin'ny bato izay telo mianaka raha hiady amin'ny zareo safaty kely monsieur le président fa izy moa raha tsy madiso vahiny sendra mandalo fotsiny izay tompoko ary mba afitity alalany zava misy efa nahitandretolona maromaro mitangorony reto fa tsy hainjahara fetra ve io fa hanao inona ty mihaino anao ary izay tompoko tsy dia hoe miditra amin'ny raharahan'ny fokotaninareo atompoko fa sendra mandalo dia mba tiana zavazavatra kely fotsiny raha mahazo alalana avy any aminareo fa tsy ilay rangana navitra ny vely va re io tena izy marina ary nakay ary very sa ny fakahita very zareo omenanao ary tompoko ny fitenenana tsy dia ho lava resaka tompoko fa aza matatro nareo mba te hiantso anao hoe tia kaiko ety ngara maro raha mba afaka maketenao safady indrindra tompoko eny tompoko tonga soeto aminay ary anao dia misaotra indrindra raha tsy diso araky ny filazan'ny olona ety dia raha mandreny tsingoim-bola ety ianareo mivady eo tena izay mihitsy ary azo lazaina aza fa magnana ny toerana ametrahan'ny fiarahamonina anay mihitsy nefa dia voalaza ihany koa fa hoe zanakanabavonao indray no namingavinganao
Ka izay mihitsy re Andriamatora Fetra dia tena tanety ihany nataony zareo. Zany io ny famakoritsain'Mbozokena ny hoe ny ao an-drano hiandro sa magnaza azy mahamagnetra mihitsy ihany ny ataony zareo reo. Tena marina raha Njara Fetra. Fa ohatrinona aloha zany mbola tsy voaloany zareo zany taminao e. Rehetra diso aho atao ohatra vao misy enin'alina. Soritra aminareo fa mpandrarano ny tenako ny vahoaka ary mpanome vola ny olona sahirana toy izao. Saingy raha sy tafaverina amin'izay fotoana ny fanarana kosa le vola nalaina tamiko dia tsy mahazo amiko intsony amin'ny sisy. Hitanareo zay raha ionina tena marina zany. Ka izao Njara maro oviana ny tokony namarana ny fandaovana ny volanao. Efa tamin'ny faran'ny Oktobra. Ka androany anie mbola 5 Novambra Njara maro e. Fa rehefa teneninao mantsy le izy hoe tamin'ny faran'ny volana Oktobra ohatrany hoe fa ela be zany. Fa iza koa ianao no miditra amin'ny raharanay. Tsy izay tianao lazaina ny lazaina fa eo ny be resaka ohatra nambositra eo. Eny madama. Ka izao ary Njara maro ohatrina ny volana lainy tany aminareo kay. Raha hiesy dia nalina ny sisa. Eny toko. Arono ohatrina moa le volan-draminao tamiko. Fa nahoana no lazao moa mba hoenreto olona reto hoe lazao tapitrisa raika re Njara Fetra. Zany hoe ray tapitrisa? Ie. Ampahafolo ny volany meko anao le zany nalainy taminao e. Niaza zany efa nandoavany ary ohatrina ny zana-bola nalainao taminy 500 isan-jato. Nefa ohatrina ny zana-bola nalaiko taminao sa nisy re Njara Fetra. Ary oviana ny fetra tokony hamerenanao ny volako tamin'ny 520 ny volana Oktobra. Hay ve aleo ary mba ho teneniko hoe efa tamin'ny 520 Oktobra efa ely zany Njara maro nefa ve aho nitorina nitaky vola taminao toy izao nataonao azy mianaka izao. Moa ve aho efa mba nangala zana-bola taminao toy izany ihany koa zany 500 isan-jato lazainao zany. Dia savinanao an'izay re anao Njara. Tena mampalahelo ny toe-sainao raha maro maninona aho namindra fo taminao nanome vola ray tapitrisanao tsisy zana-bola tsy nisy fanarahana nefa dia vola ray hetsy mba nalainy taminao dia ataonao toy izao izy mianaka. Tsy manana fo mianatra mihitsy ianao raha maro miangavanao eto mason'ireo olona rehetrarehetra manaty reto indrindra amin'ny président Fokotany ataovy amin'izy mianaka izay nataoko taminao. Anabavinao anie io zanaka anabavinao io sa tsy zany raha maro fa ianao moa mba inona ko? Dia sainsainao any aho Njara Fetra. Ay ka hoana hanao toy izay nataoko taminao amin'izy mianaka ve ianao sa miandry ny valitenao raha maro? Aleo ary aloha hagnay vady fampidinika sery fa tena asa saigny aho koa. Ao fa tsy maninona dia oviana ary zany ianao no manome valiteny amiko ry sitrako dia mba amin'ny alasinaina miakatra eny aminao. Tsy ilaina ny akaranao any amiko mbola fandaniana hafa ho anao koa zay. Aoka aho no hidiny ety. Zay ary niteniko monsieur le président fa dia misaotra anareo mba naharitra an'izay resaka kely nataoko zay misaotra anao ramose. Mino aho fa mba misy isaina ny eto an-tsapany maso reny teninao reny dia ahoana zany tokony atao amin'izy mianaka reto? Tsy anjarako zany monsieur le président. Io raha maro izy no herao fa izay kosa aloha angamba tsy hita amin'izay fa dia angatadalana aza ko. Dia ahoana re zany mamasiravo hoe toa mba tsy azo kokoa ty rangaty izany nefa izy nilaza fa mbola hiresaka amin'ny mama. Misaotra anao aho Njara Fetra. Misy sainako aloha ny teninao teo iny fa tokony homeny zareo any ny volako hagnefako ny volanao. Zay indray anareo zay zay ifanarahanareo andray tsy miankina amiko iny zay fa mandra-piaona raha alohanareo andeha nga ianao tompoko? Ie andeha zay ty kalakely mba ty ahita zava-misy fotsiny anie ary kalakely. Dia ahoana re zany izy mianaka tompoko? Izao ty misy vola ray alina omeko anao dia karakarao aloha ny reninao sy ny zokonao tohany mafy izy tsy horeraka. Misaotra indrindra tompoko. Fa maninona no nitomany ianao tsy nafaly anao ve nanomezako anao an'ity vola ty? Tsy tompoko. Fa inona ary? Malahelo amin'ny mama sy ny zoko koa tompoko. Efa hatramin'ny maraina anie izy no nitazonina taty nefa izao efa ho amin'ny ray dia mbola tsy ho afaka hody ihany zany zareo. Fa ny ranomasinao raha kalakely izao aloha tantarako zavatra kely ianao. Volana inona moa izao tsika? Volana Novambra tompoko. Ay ianao ve mahita hoe efa betsaka ny olona no magnetsy? Eny tompoko. Dia manahoana ny tanimbary vitakitsy amin'ny fahitanao azy?
maina sy vakivaky. Ay, fa inona no mety ho antony ozy ianao? Tsy misy orana no zato tsy ampy ny rano. Ay, dia ahoana azy zany fahitanao an'izany e? Mijaly sy mitaraina ny tany tompoko. Satria nahoana? Simba ny tontolo iainana. Raha notaniako azy zao ianao hoe inona no antony nampiady anareo tena tanimbary teny dia inona no valinao ahy? Miady rano. Miady rano nareo satria tsy ampy ny rano. Marina zany ry velo, mitomany ianao io satria toy izao no mahazo andreo avanao. Tsarovy anefa ry velo fa mbola mafy noho izany no mahazo an'io tany ambilentsika io. Mitaraina izy satria tsy ampy hosotrony ny rano. Dia isika olombelona no tsy maintsy miady vavaranontsika, mifampitomboka angady, mifamosavy, mifandrafy sy tsy mifampiditra trano satria tsy ampy ny rano hosotrony tanitsika. Zao mianao ve ianao e? Miaino anao ato. Ie, mandihana entro hikarakarana azy mianaka aloha ny volanimeko anao iny. Dia foafao iranomasinao io e. Andriamanitra mahafantatra an'izay hitondrany fiainanareo telo mianaka. Eny ary, misaotra indrindra tompoko dia tonga avasoanareo. Misaotra ry velo dia mampamangy ihany koa amin'izy mianaka. Eny tompoko. Norenesinao teo mitaraina ny tany dia mpeny ny Simon Mendanahary.